Ny cours éducatif sy manala mahitsy dia noforonina sy miompana tanteraka ho an'ny fanabeazana, fitaizana ary ny fampianarana. Misokatra ho antsika ho an'ity taom-pianarana 5 amby 24 ity ny kilasy 3e TA TD. Izay ahitana ny taranja rehetra mianatra ny tapakandro maraina na hariva araka ny safidin'ny mpianatra, dia misy koa ny alarobia hariva sy sabotsy tontolo ho an'ireo mpianatra any amin'ny sekoly. Ao koa ny taranja fototra mianatra ny sabotsy tontolo. Misy ny zava-baovao entina ho an'ity taom-pianarana vaovao 5 amby 24 amby 24 ity, dia ny regroupement izay atao isaky ny 3 volana mialohan'ny fanadinana. Misy mantsy ny fanadinana anankitelo izay omena amin'ny mpianatra ao anatin'izany taom-pianarana izany, fanadinana voalohany ny DS1, misy koa ny fanadinana faharoa ny DS2 ary misy ny examen blanc. Mialohan'ireo izany dia misy ny regroupement homan'ny cours éducatif sy manala mahitsy ho an'ny mpianatra eto amin'ny toerana, anaovana remise à niveau sy révision générale ho an'ny ankizy hanamafisana ny taranja manahirana azy ireo. Misy koa ny fampizarana eo amin'ny mpampianatra sy ny mpianatra, ahitana ny etaeta amin'ny mpianatra, inona mbola olana, inona ny lesoka. Ao koa ny fiantsonan'ny ray aman-dren'ny mpianatra ho an'ireo mpianatra ambany niveau, ary ireo mpianatra ireo dia ampiakarina amin'ny ora tsy ianaran'izy ireo, hanamafisana sy hanomezana fomba fianarana vaovao, ny lesona sy ny fampiasana. Misy ny activité parascolaire izay atao dia ahitana ny groupe artistique eo amin'ny sehatry ny hira na ny dia. Ao koa ny match interclasse izay ahitana ny ankizy, ahitana fanamafisana ny ankizy mba azoto hianatra fa tsy hoe hianatra foana izany izy ireo, fa misy koa ny fialamboly. Ao koa ny match intersection izay atao entre ny section rehetra eto amin'ny groupe éducatif SM. Dia amin'ny famarana ny taom-pianarana dia misy ny sortie pédagogique hitondrana amin'ny mpianatra any amin'ny sehatra fialamboly sy fanatanjahantena ASM Anjeva. Koa tongava ary misoratra anarana fa efa misokatra ny fisoratana anarana. Ny fidirana dia ny 12 septembre. Ny toerana EPP Analamahitsy Cité ampitan'ny terrain de basket. Voafetra ny toerana ka aza salasala tsika fa tongava arak'izay tratra. Mpampianatra voafantona no andray ampian'ny zanantsika, dia raha mila fanazavana fanampiny dia antsoina laharana 034 49 500 86 na 034 49 600 74. Vina ho an'ny taom-pianarana vaovao ity ny amolavola tanora vonona sy vanona ho an'ny firenena, ary ampiakatra mihaino fanabeazana. Koa madika ny ASM dia tokony tenanao ianao ary ankino amin'ny mpanabeazo antoka no avin'ny zanakao.